Resaka ny zava-misy eo anivon'ny anteny mera-pirenena izay ihany sika nandinika ny momba ny tsy fandriampahalemana eto amin'Nosy. Ry zareo anatin'izay anteny mera-pirenena izay androany tao anatin'ny asambomera izay tambaran'ireo solombavambahoaka moa no nahafahana nandinika izay fitiny vola ravoavy eo amin'ny sarin'ny Tsirakotorsion makasika izay vaovao izay. Napetraka eo anivon'ny anteny mera-pirenena ny komite ad hoc isahana famolavolana amin'ny feikevitra entina edina amin'ny tsy fandriampahalemana. Feikevitra izay atolotra ny anteny mera-pirenena ho an'ny fahefana mpanatanteraka. Komite ad hoc io no andinika zany ny résolution izay atolotra ny gouvernemanta ka rapitso atao ny séance plénière zany hoe fivoriana azo rehetra atrehina ka apetraka eo zany résolution hoentina any amin'ny gouvernemanta mba hoentsika miady amin'ity tsy fandriampahalemana eto amintsika ity. Amoaka feikevitra zany zahay anairana ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny firenena indrindra mahakasika ny filaminana izay hoentina miady zany amin'ny asandahalo ary eo ihany koa misy ny karazana hoe feikevitra amina fotoana fohy dia misy koa amin'ny fotoana lavalava na mahatra hoentina miady amin'izay resaka tsy fandriampahalemana eto Madagasikara izay. Maromaro ny sosokevitra mivoaka tao anaty fivorian'ny Vaomera teo anivon'ny anteny mera-pirenena entina adina amin'ny tsy fandriampahalemana hoy ny solombavambahoaka Nakasoabo Marany Arisy mpitarika ny komite ad hoc. Anisan'le hevitra nivoatra tao ny fanaparitahana ny miaramila any amin'ny faritra mena zany satria be dia be zany ny mivangongo ohatra raha tsy resaka ao eto Antananarivo renivohitry ny faritany regny dia mba izahana zany regny satria be dia be zany ny fahampian'ny mpitandro filaminana zany amin'igny agny mba rahatevinarana any agny igny anankiray. Faharoa dia fanomezana fitaovana andreo miaramila miatrika an'ireo faritra mena reo sahala amin'izany ny katikaty sahala amin'izany ny moto ny distriko omena fitaovana sahala amin'izany mba ahafahany zany hiatrika ny fagnenjehana ny dahalo, fanamboarana lalana, fanitarana ny réseau Orange, Telma, Airtel amin'ireny faritra regny mba apalaky an'le communication zany dia nisan'ny voatra tao koa zay zany. Rapitso no entina amin'ny fivoriana azon'ny be somaro hatrehana etsy amin'ny lapantsimba zaza ny asa vitan'ny komite ad hoc mandinika momba ny tsy fandriampahalemana manerana ny Nosy.